Rehefa nanao fivirina tsy ara-potoana androany moa ireo solombavambahoaka izay nanomana ny hanao déséance ny filohan'ny repoblika dia tsy manam-pahefana intsony ireo solombavambahoaka na député na dia voafidim-bahoaka aza satria anoravan'ny filohan'ny repoblika ny intermieram-pirenena manoloana n'izany moa dia naneho ny heviny ireo solombavambahoaka maromaro. Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaky moa dia nilazany hoe tsy manankery ny fandravana ny intermieram-pirenena hoy ny solombavambahoaka sy teny tsy manankery ny fanapahan-kevitra sy ny didim-panjakana izay navoaka Andry Rajoely mandrava ny intermieram-pirenena iny hoy ity solombavambahoaka ity satria tsy nakana ny hevitra ny filohan'ny intermieram-pirenena Andriamatoa Tokely Justin izany. Nilaza ihany koa Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaky ny hoe vao avy niresaka taminy hoy sy teny ny teny izy fa tsy nisy niantso nakahevitra taminy izany. Milaza tokoa mantsy ny andininy fa enimpolo amin'ny lalam-panorenana ny hoe azon'ny filohan'ny repoblika atao ny mandrava ny intermieram-pirenena rehefa avy nampahafantatra ny premier ministre sy naka ny hevitra ireo filohan'ny intermiera. Nefa tsy nisy akory izany zavatra izany raha araka ny fanehoan-kevitra izay nataony sy teny nohony zany dia tsy manankery ny fandravana ny intermieram-pirenena. Ndeha haraharantsika kely ny horonan-tsary ny mikasika an'izay ahitana sy teny izay miatrika ireo mpanao gazety. Fatatsika ny fanapahan-kely zay solitena vahoaka mahadebite anay dia fioro-vahoaka no ataonay dia hitany Andry Rajoely zay zavatra zay dia tsy maintsy nanao contre-attaque anay député zay namoana ny décret zay tsisy soumihiny zay tsy misy avis ny avis ny panina zany iny décret iny ny an'ny premier ministre moa tsy fantatro fa i panina dia niteny tsy nanao tsisy avis ny panina mihitsy iny zany dikan'izay zany tsy manan-kery ny zavatra iny raha ny lalàna aloha nanovana an'iny dia maka avis ny président ny assemblée izy tsisy zay avis zay ny profony président ny assemblée moa tamin'ny resaka tao tsy nanome an'izany fa na ny téléphone koa azo izy tsy nandeha dikan'izay mbo tsy manan-kery. Etsy ankilany dia namoaka ny fanehoan-keviny ihany koa ny solombavambahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakandro Christian toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany Afakandro Christian mahay volontratra Rajoely hoy izy nandefa pitsikilo ka voasambotra fantany fa tratra ilay isa fanonganana azy dia nandrava assemblée izy tsy misy sonia sy ny sisa Antananarivo nefa izy any Dubai tsy misy ambasady any hoy ny fanehoan-kevitra ity solombavambahoaka ity. Ndeha ary ho jerevantsika sy harantsika indray izany video manambara ny fanazavany Afakandro Christian ilay solombavambahoaka ny Mahajanga izany. Zao zavatra nisy teto amin'ny intermieram-pirenena io maraina io tao alohany fivoahany didy zay mandrava ny intermieram-pirenena zay hitantsika nisy taratasy avy any amin'ny présidence zay tsy misy sonia ary diso koa satria milaza fa hoe eto Antananarivo no nanaovana ny taratasy igny nefa ny filoham-pirenena dia any Dubai. Tamin'ny maraina teo zany nisy fanangonan-tsonia raha ny tamin'ny nomaly moa zany efa nisy an'izay fanangonan-tsonia zay ho fanesorana ny filohan'ny repoblika. Rehefa nahita zany reo ny maraina io rehefa nandefa pitsikilo ary pitsikilo tratranay ary mbola tia ny fitaovana nampiasainy nakansary sy vidéo dia fantatra ny zareo fa efa feno ny isa ahafahana manala ny filoham-pirenena tsy ho filoham-pirenena intsony. Zany zavatra zany dia miankina tanteraka amin'ny hetsibahoaka sy ny fitakiana manerana ny Madagasikara. Namaly ny antso ny solombavambahoaka rehetrarehetra tsy ankanavaka dia rehefa fantany fa tsy maintsy hiala izy dia nanao an'iny taratasy ankamehana iny. Hitantsika tsy misy daty iny izy iny. Tsisy daty ary tsy vitan'izany mbola eto Antananarivo ny soratra nefa efa constaté ny abandon des pouvoirs. Ary any amin'ny toerana zay tsy misy ambasaditsika izy no mipetraka amin'izao fotoana izao. Tsy manan-kery zany iny taratasy iny ary tsy vitan'izany tsy nandalo aviany Assemblée nationale zany hoe tokony ampahafantarina ny filohan'ny intermieram-pirenena vao afaka manao an'iny ny filoham-pirenena raha ohatra ka eto an-toerana. Mazava ho azy zany fa mahay volotratra tanteraka izy tsy te hiala amin'ny fitondrana ary tsy vitan'izay tena manana mauvaise foi ho fampidina ny samy malagasy satria rehefa tsy hiala izy mizeriziry izy dia efa fantany nefa tsy maintsy hoady ny efaran'izay ka ho antsika voaka malagasy atoninareo fa zavatra tsy marim-pototra ary tsy manara-dalàna satria tsy voahaja ny antanatohatra rehetra mahakasika ny izay didy fandravana ny intermieram-pirenena zay aloha no azoko ambara
rehefa avy eo fa mbola hotoizantsika satria efa mandeha ny latsabato ao inoako fa tsy maintsy tanteraka ny fanesorana ny Andry Rajoelina tsy ho filohan'ny pirenena intsony tsy ho filohan'ny vahoaka malagasy intsony manomboka ny andro anio. Sotra to. Dradradraina sy indrindraina foana isan'andro ny hoe manaja lalana velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny malagasy indrindraindrindra ihany koa tany-tandalana i Madagasikara. Ny zavatra hita nefa dia rehefa manampahefana ny olona sasany dia manampatra ka tsy mieritreritra izay lalana izay ka mahatonga olona tafametra-panontaniana hoe sao de ny madinika ihany no iharan'ny lalana, sao de ny madinika ihany no feheziny ity lalana ity, fa ireo besandry dia tsy voafatotra ny lalana hoe ireo olo sasany izay maneho hevitra. Holazaintsika eo moa ny zavamisy fa isika dia mizara ny zavamisy mizara ireo rehetra mandalo indrindraindrindra ny fanehoan-kevitran'olona ao anatin'ny tambanjotra ny sosialy.